Gara Malason tsy azo itikisana intsony ny fifidianana ho avy. Loholon'ny Madagasikara tsy milavolefina amin'ny fitakinany marina. Antoko-panohitra maro toerana, fototry ny demokrasia tena izy. Tomboko lasy tomboko vavy dia fifaliana lehibe ho anay indray no mitsidika ny tokantranonao tonga soa atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alarobia 9 septambra 2024 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izay ety am-piandohana hitoetra hiaraka amin'ny MBS indray hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny alafin'ny politika no antsika manokatra dia fotoana ny fampalalam-baovao ity. Androany dia niresaka tamin'ny mpanao gazetiny MBS ny loholona tamin'ny anaran'ny antoko tiako i Madagasikara ny resahana tamin'indrindra izany fotoana izany ny fifidianana izay ho tanterahan'ireo mpifidy lehibe amin'ny resaka fifidianana loholona izay ho tantanan'ny seni. Asin'Andriamalala no nanangona ny vaovao, Tokra Marla no naka ny sary. Mahavariana ny mampiazakazaka ny mpitondra fanjakana anatanteraka ny fifidianana loholona amin'ity taona ity. Etsakilan'izay dia varomangatsika mbola mitana sain'ny mpanara-baovao ny momba ny doublon sy ny karazana osika marobe ny seho tamin'ny fifidianana nifanesy teto Madagasikara. Efa nisy mihitsy ny ampamoaka navoaka ny filoalefitry ny seni saingy fanesorana tamin'ny toerana zaitry ny zany. Mbola azo itikisana ve ny fifidianana izay ho avy? Ny seni zany any tokony hijery mazava tsara mihitsy ny hoe ametraka hoe ahoana ny tena mba azahoana ny lista mazava ny tena mpifidy marina fa tsy verina isaky ny misy fifidianana hoe misy doublon fa inge efa nisy tany aloha tany dia foana verimberina nefa tsy mitady vahaolana. Raha nitady vahaolana efa hatramin'ny nisehon'ny filazana iny efa misy ny vahaolana. Raha mbola ohatra zao aloha ny fitantanana fifidianana sy fitondrana ny fifidianana dia tsy mahatoky n'ilay atao hoe fifidianana ho avy eo zahay. Raha tsy misy madio sy mangarahara madio ny lisy fifidianana mangarahara ny fitantanana fifidianana tsy mahatoky an'izany zahay. Malona ny fikasan'ny mpitondra iroso amin'ny fifidianana loholona dia nitondra ny heviny ihany koa ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara Fanady Adiny Lorette Berton sary ny tahiriny aina. Tsy mifanaraka ny lojika apetraka ny mpitondra amin'ny fanafoanana ny loholona sy ny fanaovana fifidianana loholona amin'ny 1 Desambra ho avy izao, hoy ny mpahay lalàna iray. Raha ambara fa mandany vola manko ity androm-panjakana ity, ka izay no antony ilazan'ny filota amin'ny fampielezan-keviny fa hanafoanana azy. Mandany vola lavitra noho izany ny firisona amin'ny fifidianana izay andrafitra ireo anteny-miran-doholona amin'izao. Ny lojika zany no entiko amin'ilay hoe fanafoanana ny loholona. Zay zany ny eritreritry ny mpitondra fanjakana foanana ny loholona. Kanefa inona indray no mbola mahamaika hanaovana ny fifidianana. Salany tsy misy lojika zay amiko. Dia raha ohatra foanana ny loholona tsy tokony ny lojika zany tokony navelalany fotsiny ny mandany dia tsy nasiana ny fifidianana ary ny antony mety mahita antony maromaro ny fanjakana hoe anatin'ny fotoam-pahavaratra io tsy mbola vonona ny corps électoral dia nijanona tsy nisy sénateur tahaka tamin'ny 2009 nanafoanana ny conseil régionaux voafidy taona ray ny conseil régionaux tonga ny 2009 dia nafoanana tsy nasiana ninina dia tokony ohatran'izay zany izy nahoana zany budgetivore foana ny raha ohatra ny lojika ny fanafoanana ny sénat dia hoe mandany vola. Kanefa zao zany ny fifidianana ny sénat mbola mandany vola. Raha ny tenen'ilay zareo teo ny session extraordinaire fotsiny nanomboka any zany fifidianana ny sénat. Ny session extraordinaire fa hoe nandanina 5 milliards. Dia hitohy jusqu'à amin'ny fifidianana 4 milliards zay raha ohatra tsy nasiana fifidianana vao maika ary zareo nahita économie bebe kokoa. Lany ny mandat nitohy izy nandrasana ny fifidianana conseil régionaux sy ny namany zay zareo nahita économie kokoa zay ny hitako lojika. Tsy mbola ampy ny isan'ny mpifidy vaventy voafaritry ny lalàna andray anjara amin'ny fifidianana loholona satria misy commune tsy mbola manana ben'ny tanàna voafidy tahaka izany ihany koa ny mpanolotsay ny tanàna sy ny mpanolotsay paritra.
Ampanay araka izany ny lanjan'ireo loholona ho voafidy eo. Azo atao foana ny fanjakana atao foana ny fifidianana. Fa ny problème zany problème politique apetrany dia hoe manahoana ny légitimité sy ny crédibilité ny élection. Dia mipetraka amin'ny ry zareo mpanao politika zay. Fa izy azondry zareo atao. Dia ny fanontaniana mipetraka zany inona indray ny tohony fangatahana fanafoanana an'ilay fifidianana ataony HCC. Fahitako azy zao ry zareo vao mahatsapa fa raha mandeha ny fifidianana mahazo maronisy izy amin'ny Sénat. Dia ilainy ihany zany le izy. Zay zany ny lecture politique comme izy. Nametraka fitakiana teny amin'ny HCC ny KMF Knoe mitaky ny anafoanana ny fiantsonany mpifidy vaventy izay nataon'ny gouvernemanta. Tokony ho azo atao tsara ny manafoana iny didy iny satria mbola maro ny fanontaniana mifamaofao ao an-tsain'ny mpanara-baovao ary zony ny olom-pirenena ny ahafantatra izany. Tahaka ny hoe ifidy ve ireo gouvernoura paritra notendren'ny mpitondra na ireo lehibe ny faritra mpisolo-toerana. Vaovao tsy mifanalavitra amin'izay hatrany dia tonga nanatitra fitoriana teny amin'ny ivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teny Ambodandro any. Nisy olon-tena avy amin'ny loholon'ny Madagasikara resaka fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra moa no antony izany. Ravirazafy Mahenina no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sarin'ny Toky Ramarola. Mipetraka ho lesoka goavana ho an'ny fitondrana ankehitriny tsy fanarahan-dalàna sy fanitsakitsahana lalam-pandrenana. Ny sesisesy izany tsy fanarahan-dalàna izany teny anivony Antenimieran-doholona anisan'ny didim-panjakana laharana 24 tsipika 16 nivoaka tamin'ny 6 septambra 24 makasika ny fifidianana loholona. Ny antony dia satria tsy manara-dalàna zany io didim-panjakana io tsy manaja ny voasoratra ao anatin'ny loi organique zany na lalàna fehizoro mifeny Antenimieran-doholona ao amin'ny 120 zany izay mitaky ny fisian'ny mpividy vaventy misy karazany anankitelo avy amin'ny faritany, avy amin'ny faritra sy avy amin'ny commune miaraka amin'ny mpikambana filakevitry isan'isany zany amin'ireo mpifidy vaventy ireo ary ihany koa zany ny 720 amin'io lalàna fehizoro io ihany mikasika ny fifidianana tamin'ny 2012. Tsy emitra ny fitakiana hiady hatramin'ny farany ireo olona hitaky ny fanafoanana ny fifidianana izay tokony ataony 20 desambra izao. Fanafoanan'le décret aloha zany ny takianay sy fanajana ny lalàna velona zany mikasika ny fifidianana. Zay aloha ny hoe azo rarina sy azo rariny ny fantatray dia zao zay tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanajana ny tany-tandalàna eto, fanajana ny tenerana eto, fanajana ny fanjakana tsara tantaneto. Ho hitanareo ihany ny ataonay fa zao aloha mbola zao ny hitanareo fa zay tsy manaiky hatramin'ny farany. Manomboka amin'ny fifidianana manaraka zany dia tokony hisy ny lehibe ny faritany miaraka ny mpanolontsaina, ny lehibe ny faritra miaraka ny mpanolontsaina ary be ny tanàna miaraka ny mpanolontsaina. Zay ny mpifidy. Nefa hatramin'izao tsisy fifidianana tamin'ny lehibe ny faritra, tsisy fifidianana amin'ny lehibe ny faritany, tsisy ny fanohizana amin'ny fifidianana zay tsy vita akory. Dia farany teo mikasika an'ireo mbola fitsarana mbola any amin'ny fitsarana any zany ny didy fitsarana mikasika an'izany nefa atao ihany ny fifidianana dia zay zany tsy manaiky zavatra ohatr'izany tsy zany tsy fanaran-dalàna zany. Tsisy aloha le fifidianany zay ny fantatray. Le fifidianana aloha tsisy. Manaraka an'izay gouvernement mpandika lalàna io zay koa tsy manaiky an'io. Ary raha atao ihany fifidianana dia tsy maintsy amboarina ny liste électorale feno doublon. Zay koa tsy manaiky ny doublon io. Fandroana izao no nametraka fitoriana teny anivony HCC teo anivony Antenimieran-doholona resaka fandikan-dalàna trano moa no antony izay. Mitombo isan'andro ireo antoko politika izay mitondra tsikera momba ny fifidianana izay ho tanterahana mikasika ity fifidianana loholona ity. Nilaza ny heviny ihany koa androany ny antoko iray teny Antanimena teny fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny tahiriny aina. Manana mpifidy vaventy 540 ny antoko humaniste écologique, 440 any amin'ny faritany Toliara, ny iray eto Antananarivo. Mihevitra izy ireo araka izany fa manana erdika hiatrehana ny fifidianana, saingy tsy ho isan'ireo hanohana kandida
raha tsy tomombana kosa ny lisitry ny mpifidy sy ny fepetra hitondrana ny fividianana. Tsy hoe matahotra sady fa araky ny fanambarana izay efa nataonay foana hoe momba ny fividianana sénatorialy io dia aleo aloha jerena tsara satria misy lalam-panorenana antsika dia voalaza ao anatin'izay lalam-panorenana izay hoe misy grands électeurs. Ireo grands électeurs ireo ao anatin'izany ny conseil régional, conseil provincial, mbola tsisy mipetraka nefa n'izany hatramin'izao. Dia izay takinao aleo aloha handeha. Izany hoe tsy any amin'ilay hoe fatahorana mihitsy fa aleo handeha araky ny tokony ho izy ilay fividianana. Dia izay ny teneninay hoe rehefa mbola hisisika handeha amin'io ny fitondram-panjakana hanao an'ilay fividianana sénatorialy dia izay tsy hanatanteraka izy na hovaina ilay lalam-panorenana dia atao mifanaraka amin'izay ilay izy. Fa raha ohatra ny amin'ny fanendrena gouvernoura fotsiny arenge tsy mety io tendrena io izay mahatonga ny humaniste écologiste alefasa aloha averimberinay foana, alefasa aloha ny conseil régional, conseil provincial dia alefa misy ary zao ny commune sasany mbola tsy milamina koa ny resaka fividianana benta aiza zany ilay mpifidy tsy mahafeny fepetra nge ilay fividianana zany dia izay mahatonga nay mitako foana hoe alamino aloha fa raha mbola mitohy amin'io iziriziry amin'io zareo dia izay mahatonga nay hoe ireo mpifidy vaventina ireo aloha dia tsy handray anjara. Mbola vaovao mifandray amin'izay resaka politika izay hatrany dia teny André Sorteny ny mpanao gazetiny MBS androany ary mpandinika raharaha politika eto amin'ny firenena ihany koa no mitondra ny heviny ny amin'ny fomba fahitany ny toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Nomen'Andriamana Misata sy Andra Kotomalala. Tany Républicaine Démocratique Madagasikara mazava ny fitsinjaram-pahefana dia ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna ary ny fitsarana. Ankehitriny anefa tsy tafapetraka amin'ny tokony ho izy ary tsy mirindra intsony ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Mifampijabaka andraikitra ireo rafim-pitantanana izay no mahatonga ireo krizy miverimberina eto amin'ny firenena. Fa ny constat nefa eto Madagasikara jerevana dia mifangaro zany zay. Ny exécutif sy mipetraka amin'ny toeran'ny exécutif fa misabaka amin'ny rarahan'ny mpanao lalàna ary ny mpanao lalàna indraindray misabaka amin'ny asan'ny fisarana, ny fisarana koa indraindray misabaka amin'ny asan'ny mpanao lalàna dia mifangaro eo isika zany dia sy mazava ny lalakombany eto Madagasikara. Vokatra zay dia sy misy fifanazana sony zany ny eo amin'ny mpitondra sy ny oentina, eo amin'ny samy mpanao politika sy ny mpanao politika mitondra sy ny aty ivelan'ny fitondrana. Sy misy ny fanazana io zany. Ny fangano ny sabahany ny tipanatanteraka ny asan'ny parlement. Satria ny premier ministre no nilaza fa efa mandeha amin'ny tokony ho izy io dia izay ny ampita tany amin'ny CNI dia ny CNI nanomeny ny daty 11 décembre. Zay zavatra anankiray zay. Ny zavatra faharoa dia ity eo amin'ny fomba hoentina misy zany amin'ilay fifidianana sénateur. Satria misy lalàna ny dinganina io. Raha ohatra ka ilay lalàna ny fifidianana ny sénateur voalohany araka ny voalazan'ny disposition transitoire zany dia tokony sisy miova zany nisan'ny Sénat. Fa tokony mbola 63 ihany. Ny zavatra magaga nefany dia ny nahena ny isan'ny sénateur nefa ilay lalàna taloha ihany ny fifidianana ny sénateur. Dia aiza sika zany zao. Zay ataoko hoe mifangaro zany ny zavatra misy a Madagasikara ka sy fantatra hoe inona marina atao ary ny tena loza azagaga isika raha tena irongatra ny fisaram-bahoakany satria efa sisy atokisana tsony le mpitondra ho modely no misipaka magnisaka dia manao sinisina le lalàna fototra ny lalam-pandrenana. Antoko amin'ny ankavia no misy ny humaniste écologique izay mijoro ho mpanotra izy ireo amin'izao fotoana izao. Na izany aza nefa dia mbola tsy heno firy ny mombamomba ity antoko ity. Nisy ny fanadihadiana manokana izay nataonay eo amin'ny sary ny tahiriny hainao. Tsy mipetraka amin'ny ara-dalàna ny toeran'ny mpanohitra amin'izao fotoana. Any ka lasa sadasada ny resaka demokrasia eto Madagasikara. Vokatra izay dia voatsembatsembana ihany koa ny resaka fahalalahana amin'ny teny. Mitaky ny sy ny antoko mpanohitra eken'ny fanjakana araka ny lalàna misy no tena idealy. Raha momba ny demokrasia indray moa zany ny fahalalahany maro azy dia hoe fahalalahana amin'ny teny. Fanenay eo amin'ny antoko humaniste écologiste indray dia nisy moa efa nanipika-hevitra amin'izay ihany le hoe accès à l'information anisany ao anatin'ny demokrasia zay. Dia nenay zany ny fomba fijerena humaniste ny amin'izay accès à l'information zay dia ao anatin'izay ny droit ny opposition. Zany hoe tokony hipetraka tsara zany ny droit ny opposition satria ny opposition rehefa mipetraka tsara afaka manana accès à l'information dia afaka mijery rehetra dia zay le demokrasia aminay.
fa eo amin'ny vaovaon'ny taxi eto andrenivohitra dia vaky tanteraka ny ady eo amin'ny ady eo amin'ny Clémence Sarary Nirina sy ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Tsy misy intsony ny fitsinjovana ny taxi eto Antananarivo renivohitra ary nanaovana andresaka teny Akazomanga izy ireo. Nisy ny fitarainana sy ny resadresaka natao nandritra izany fa na dia tiany eo amin'ny sariny Andra Kotomalala. Nitsangana ny komity natao ivondrona ny taxi eto Antananarivo renivohitra na ny CSST. Voateraka nefa dia efa misy olana ity komity ity raha ny fanazavana satria tsy hiaro ny tombotsoan'ny taxi velively no antom-pijorony. Zahay tompoko alohanay mialatsy ao anatin'ny komity io satria ho amarinina amin'ny fisina eo ve zany ny fanapahan-kevitra rehetra raisina momba ny taxi. Ka raha ohatra misy fanapahan-kevitra zay hita fa tsy mety tanteraka amin'ny taxi dia anisan'ny mizaka an'izany zay satria tsy afaka ny anao ninina amin'ny mahavitsy anisanay fa ho lany foana zay tiana zareo alefa. Dia za indray no enjehan'ny taxi teoriana sy ninona ary mety alotona ny fikambanana na ny anaranay manokana ka hitanay hoe fa endrenao anay dia ny vaozao zany dia alohanay mijanona aloha satria tsisy zavatra andiso fanantenana ny taxi zahay raha eritreritra ny iaro sy hijery ny tombotsoany nefa tsy afaka anao an'izany akory ao anatin'ny komity io. Tsy mifandanja anisan'ireo mpikambana ka manome tombon-dahan'ny taxi miaro ny ben'ny tanàna. Manano filohan'ny FTAR fa hanao zay daniny kibony fotsiny ihany ny CUA amin'ny alalan'ity komity ity. Vokany nialatsy ho mpikambana anatin'ny komity ny FTAR. Mariana ihany koa zany fa anakienina no mpikambana FTAR ao anatin'ny komity tao anatin'ny komity io ny anakefatra zany hoe maro zareo maro anisa zany no nametra-pialana. Ny anakiroa moa zany io sanjiray loasa tsy ilozan'izay mamarara mbola ao anatin'ny komity fa nirinay ny ahatongavan'izy ireo saina manoloana n'izao kajikajy ataony mpitantanany tanàna izao ka anarahany dia anireto olona izay tena nijoro marina ho an'ny tombotsoan'ny taxi ireto fa ny zava-misy kosa nefa ny fikambanana tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe ao anatin'ny komity izy ireo fa tsy mahazo miteny kosa ary nisy ny taratasy vao nalefanay any ben'ny tanàna teo tsy mahazo miteny izy amin'ny anaran'ny fikambanana fa raha miteny izy raha maneho hevitra dia amin'ny anaran'ny tenany manokana no anaovany amin'izay faneho-kevitra izay. Iverina amin'ny pejy politika isika napahafantatra ny rehetra ny prefektoran'ny polisy Antananarivo renivohitra androany fa manomboka misokatra ny fandraisana ireo antota taratasin'ny olona maniry izay te hanao ny sefy fokotany. Teboka maromaro anefa no mila ahitsy ao anatin'izany izay vao afaka iverina fa mandeha araka ny takin'ny vahoaka. Ravirazafy mahina sy tokora maro lano nanao ny ango-baovao. Tsikatra tato ato ny fangatahany vahoaka ny alan'ny sefokotany ao aminy mazava fa napetraka teo amin'ny toerana ireny fa tsy mahafantatra akory ny tena tiany vahoaka. Amin'izao fotoana fantatra fa irosony indray ny fanloana ireo sefokotany saingy mbola tsy hofidiana ihany fa mbola hotendrena. Misy ambadika politika ve izany ny anendrena ny sefokotany toy ny anendrena olona sasany eo anivony Antenimierandoholona. Efa nanatona anay tao amin'ny Antenimierandoholona ireo sefokotany Antananarivo zany resana satria eto tonga tao miaraka amina conseiller miaraka amin'ny solontenan'ny fokon'olona dia nangataka reo hoe hiditra anatin'ilay collectivité territoriale décentralisée satria ny zareo zany tompona andraikitra voalohany amin'ny fiarahamonina any amin'ny base zany dia ny faniriany zareo zany dia hoe mba hofidiny izy ireo dia amin'izay mahasolotena tsara ny fokotany izay misy an'ireo ka raha ny tenako manokana aloha dia mieritreritra fa hoe raha ny demokrasia ny resahana dia io ny base ny demokrasia io ny fototra ny fokotany dia avelohan'ny vahoaka zany hifidiny izay hitarika azy eo ka mazava ho azy any tsy maintsy izay foana io satria efa hitantsika amin'izao fandehan-javatra izao fa hoe misy faneriterena isan-karazany zao ary io ane nampidinina ohatra hoe 80 nisan'ny sénateur dia nakarina ho 75 millions de francs 15 millions d'ariary ny caution ka izy nefa ny olon-tsotra hoe afaka hifaninana amin'izany satria efa fantatsika ny hoe avy aiza ny vola ho ampiasaina amin'izany fifidianana zany raha amin'izao tsika mijery zao Marina fa ny fokotany no fototra engany fampandrosoana voalohany any no miakatra ny mombamomba ny olona iray netaentany sy izay rehetra manahirana azy miakatra mbaratonga eny anivon'ny commune izany ary mipakatra ny amin'ny faritra izay no antony ifidianan'ny fokon'olona izay ho sefy fokotany everina fa fanaovana tsinotsinona ny safidim-ponina ary fanohitohinana ny zo fototry ny olona iray ny tsy hanomezana azy alalana ifidy izay olona tsapa ny famavita mitantana ny fokotaniny.
fa mitondra ny fitaraina ny manoloana ny fomba fiasa eo anivon'ny fokotany vitsivitsy eo amin'ny boriboritany fahadimy ny mponina izay tafiditra ao anatin'izany ny fikarakarana taratasy. Laurette Berton ny teny an-toerana nanao ny angom-baovao rindra-tsary ny tahiriny aina. Vao tafapetraka tamin'ny toerany ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia nanolo ny lehiben'ny fokotany sy ny komity mandrafitra izany no isany nataony voalohany. Isan'izany ny fokotany maro mandrafitra ny boriboritany fahadimy. Niovana naraka izany ihany koa ny fomba fiasa ao amin'ireny fokotany ireny hoy ireo mponina ao Akadindramamy. Vao nanomboka mihitsy ny lehilahy io le mairie dia Antananarivo dia apetraka amin'ny président. Tsisy safidy misafidian'ny olona hoe ho an'ny tenina fa tonga dia napetraka atao io. Ny fokotany eto aminay tena mampime be mihitsy amin'izao fotoan'izao satria izao taloha izay manao adidy amendrosi. Amin'izao fotoan'izao tsy mahazo ninja fa ataony adidy tsisy ninina tsisy orsi izay fangatahana nataona rehetrarehetra tamin'ny tosika faminy mbola tsy nahazo zay na dia anankiray ohatran'io ary. Tena mampalahelo nefa zay eto be da be tadilalefa fokotany manao ratsy fitantanana na ratsy fijerevana an'ilay olona na izay mihitsy natao fa dia zao alay ny carnet dia raha maka résidence ianao ny didina rehetra voaloha alohanay ny didy tsisy risy tsisy ninina dia zay fotsiny dia samy miala. Rehefa ohatra tonga ny fokotany manao taratasy ako raha tsy maintsy hoe mandoa adidy sy ny RF2 zay nefa tena miteny hoe midikina hoe any aminay tsisy mpanadio izany intsony dia tsy mahavita taratasy raha vao tsy mandoa an'ilay RF2. Tamin'ny faraparany teo ary nanao taratasin'olona zao nefa ny hoe mandoa ray alina mihitsy ary le vola tsisy resu. Dia tsy haiko hoe ny olona lasa mieritreritra ny hoe ohatran'ny hoe tsy lasa tsy atokisan'ny olona satria hoe tsisy resu. Hatrizay nisy resu dia hoe mbola tsisy resu nefa ray alina be izao ny nalohako hoe rehefa namarinana tompotrano amin'ilay ilaina taratasy anan'ny olona. Tato anatin'ny fihibohana sy ny amehana ara-pahasalamana ny abetsaka ny olona mikarakara taratasy eny amin'ny fokotany mba ahafahana misitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondrana. Vao eo amin'ny fikarakarana ny taratasy fotsiny ihany anefa dia efa kivy ny mponina ka betsaka ireo mionona tsy maka izany. Mirongatra ankehitriny ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny faritra maro eto Madagasikara, anisan'izany moa ny eto Antananarivo renivohitra izay anisan'ny igagana nanao fanadihadiana teny Itosy Asin'Andriamalala sy Tokiramarola. Fokotany maro eny Itosy distrika Natsimbrano no tsy milamina intsony amin'izao fotoana izao noho ny firongatry ny asa fanendahana. Tsy menatra mandatsakaina sy manindronatsy ireo mpanao ratsy ary isan'andro dia saika andrenesana trangana fanendahana trany eny Itosy. Iaraha malala fa maro ireo orinasa ankatona noho ny krizy nateraky ny coronavirus ka maro toy izany ihany koa ireo olona tsy anasa intsony amin'izao fotoana izao. Everiny maro fa izay no antony mampirongatra ny asa fanendahana amin'izao fotoana izao. Raha hoan'ny eny amin'ny fokotany akany sambatra Itosy dia mifandrimbona ny fokon'olona sy ny fokotany ary ny commune mamelona indray ny jiro amin'ny andron-jiro ny jirama isorohana ny fanararaota ny mpanao ratsy. Teo amin'ny tapa-bolana teo aloha izao ny resaka fanendahana no misy teto aminay. Izany hoe efa miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana rehetra ihany izany. Efa manao laron dia eo aloha izany mbola tsy fantatray mazava fa raha ny renseignement dia ohatran'ny hoe olona avy any ivelany. Fa mbola tsy dia tena mazava tsara izany aloha le renseignement fa efa mba manao ny izay azony atao ny mpitandro filaminana amin'izao. Efa mirehatra daholo izany izao ny poto efa nizahana nampirehetina daholo. Eto amin'ny fokotany adidinay aloha izany resaka vakotrano tsy dia misy fa io resaka fanendahana io ihany dia eo amin'ny fiangonana eo ny tena efa hoe malazalaza kely amin'izy io. Teny Antsiadana teny dia naneo ny alahelo ireo mpivarotra fasika sy briky. Mbola misy idirany sy ny antso-jay izay ataon'ny commune indray ty resaka ty nomen'Andriamanamisata sy Andra Kotomalala. Mbola miatra foana ny tsindry azo lena tao amin'ireo madinika. Ny alatsinainy lasa teo tonga teny Antsiadana ireo mpiasan'ny fivondronana nanalo ireo mpivarotra fasika teny an-toerana. Tsy nisy ny fifampirarana omaly alina ka mihoray mihitsy ny tonga naky ireo fasika. Zay zany tena malahelo satria eto fitadiavanay efa mampolo taona maro zay mivarotra fasika sy vady teto zay tsy mba mena akory ny toerana anankiray mba hoe ty ipetrahanareo hivarotana na mba mena tele hoe amin'izao tsy mivarotra amin'izao nareo no mivarotra miala fara mivarotra eto
ka zay tena malahelo fa folo taona nivarotanay teto foana fitadiavanay dia vetivety teo ilay fanjakana dia milazanay fa hoe asorony izay amin'izay ry zareo maka entana amin'ny andro alina milatsaka alina manaka an'ilay entana eto amin'ny tsenanay eto izany dia very anasa daholo ihany koa ny dokera eto aminay nefa firy taona izay teto foana ny karaman'ny zareo dia tsisy asa izany amin'izao dia tsy haiko hoe aninona izany ireo ankizy eto aminay eto ireo dia izay izany mangataka ny fitezondram-pandrakana hoe tokony mba omeny plasy izay omeny plasy izany izay no tena tianay dia hoe atina reo mpivarotra fasika ny tokony hipetraka ataony zareo rotsak'alina le izy dia hitondrany zareo camion fotsiny izany le fitadiavam-bola le fitadiavam-bola le eto fasika izay fotsiny ianao mampalahelo anao hoe nasorona eto izany izay dia hoay za izany zao izay tsy zahatra ataonay mihitsiny petsapetsaka eto mainao masoandro eto fotsiny izay fotsiny ny ianao tena tiako atongafana hoe hoay za izany izay raha ohatra ny hoe miala eto ato zao nafinjanay atsy le fasikanay ilikiloko ny olona anjay izay dia tena tsy hitanay tsony izay asiana an'le izy zao ny zavatra tsy mampalahelo aty amin'ny fiarahamonina satria le fivarotanay tonga dia nalaina tamin'ny alina le fasika dia rehefa nalaina tamin'ny alina le fasika dia nesorona izay eo amin'le toeranay tsy mahazo mivarotra etsony hoe inona ny antony aizany ray ary izay nivarotra izay olona mamelombady amanjanaka ho any an-tsianaka antsika ao anatin'ity vaovao mampalahelo izay niseho tao Ambatondrazaka ity ny atoandro teo efa dano indray namony ainy rehefa latsaka tao Andavapiringa tany Antoerana nisy ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazetiny MBS ny ry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka fanadihadiany nomena Andriamana Misata efatra amrala izay zanak'olona mpianada no indray namony ainy rehefa nanatosa ady lavaka ho famoanany maloto avy amina lavapiringa iray izay efa tsentsina raha fitantarany nahita ny tranga dia efa tafakatra dia ty ambony ny lay lavaka izy ireo saingy noho ny fisiany ampahampitovana izay tavela tao anatiny no natonga ny iray tamin'izy efata ny verina indray nidina tao anatiny izany lavaka izany rehefa nidina tsy moramorana efa ile io dia tsy hay nafanina na nahoana fa dia potraka ho azy tao anatin'ilay lavaka izay lalina dia lalina tokoa satria mirefy hatrany amin'ny 12 metatra nahita izany izy telo lahy izay niarany asa taminy sady prêt-à-pot dia tsy naharitra fantady ny fomba rehetra anavotana ity zandry izay tafalatsaka tao anatin'ilay maloto kinanjo izy telo mirahalahy izay anavitra ihany koa no lasa ninjera tao anatin' zany lavaka feno maloto izany mitantara ny fizotra nyity loza ity ny iray tamin'ireo mpino kristianina eo anivon'i Jesosy mamonjy izay nahita sy natsikaritra ny zava-nanjo azy efata azy le maloto dia efa tafiakatra zareo fa niakatra taty ambony dia efa tafiakatra zareo dia misy fitaovana davela atao reo kakazo reo dia ny tianina izay hoe ajanonao reo kakazo reo fa alay ijanonao fa alay ilevinao fa tsy azo dia zareo moa mbola be dito hoe andao alaina dia nidina le anankiray dia voalasa le anankiray dia tonga tambon'le kakazo teo tena tianany dia safotra izy dia latsaka dia nahitan'iny koa ny ray dia nidina dia le tady malama satria ny tanany zareo feno maloto dia sirira fotsiny amin'izy tsy matazana dia latsaka dia ohatra izany koa ny anankiray dia lasa ohatra izay daholo izy efatra dia teo izay vao niantsy vonjy tiana ihany ny mampafantatra fa raha tany amin'ny sivora maraina izy ireo no latsaka tao anatin'ity lavaka ity dia efa tany amin'ny 12 sasany atoandro vao hita ny iray ary efa manodidina ny mitatao vonana izay vao tafakatra avokoa ny fatamangatsika n'izy efata avy ao Ambatondrazaka isika dia ndeha ho an'ny Tomasinany nanaovana andresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny fikambanana ny mpiarana zony mpanjifa any Antoerana mikasika indrina ny resaka tetikasa izay nivokaran'izy ireo manoloana ny olana ny jirama any Antoerana fanadihadiana vetrany tsy eto andrenivohitra ihany no hainona fitarainana mikasika ny fahatapahan-jiro sy ny delestazy voakasika izany ihany koa ny faritra Tomasina ho an'ity faritra ity dia nijoro ireo mpiarana zony mpanjifa izy ny fiarah-miasa amina orinasa tsy miankina iray ao Antoerana mba hamana ny olana saribahany eo amin'ny jirama tetikasa izay afaka mamokatra herinaratra 120 mégawatt raha iarahantsika malala farany eto Tomasina eo amin'ny 22 mégawatt eo no isan'ny
herinaratra izay misy zakainy eto Tomasina zany hoe raha atao kajikajy tsotsotra zany tokony misy ambiny betsaka izay herinaratra izay mazava ho azy raha amin'izany herinaratra 120 mégawatt zany dikan'izay fofoana fa izay ny olana momba ny jiro eto Tomasina eo ihany koa ny eo amin'le hoe vidin-jiro izay hoe betsaka le fitarainana zany mbola entiny izay le hoe entintsika mpanjifa amin'izay jirama zay zavatra misy anefa zany raha miaraka amin'ny tetikasa io dia isany ampihena be dia be anio vidin-jiro izay midangana be eto amintsika io sy ny orinasa io. Fa eo amin'ny maresaka any ivelany eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ny antsika mamanakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao anisan'ny niteraka savorovory tao Algérie omaly ny fampidirana ponja mpanao gazety iray tany an-toerana anisan'ny takin'ny olona moa ny amoahana tsy misy fepetra ity mpanao gazety ity. Njavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala. Un journaliste emprisonné alors qu'il ne faisait que son travail. Malatalata no namoaka didiny fitsarana tao Algérie fa voasazy mandritra ny roa taona any amponja i Khaled Rerni mpanao gazety ao Algérie. Fanentanana olona hidina an-dalambe sy fanehoan-kevitra manotohina ny fitondrana ara-politika tao Algérie no voalaza fa antony izany. Niteraka savorovory tao an-toerana moa izy ity ary nilaza ireo mpanao fitsiketsehana ireo fa nanao ny asany ary mpanao gazety matianina raha i Khaled Rerni. No mafitsy ny mpisolo vava azy ihany koa fa misy ambadika politika no hanenjehana azy taka izao no izy tsy mitovy firena politika amin'ny fitondrana ao an-toerana. Ito ny hetsika ary tsy hitsahatra izy ireo raha tsy mivoaka ny fonja ity mpanao gazety ity. L'Algérie figure à la 146e place du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le pays a perdu 5 places en un an. Inany koa tompoko lasy tompoko vavy no nentinay nanakatona tanteraka ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity alarobia ity angasitrana feno ianao misafidy hatrany ny MBS andro amanalina na eto an-toerana any ampitan-dranomasina tsy adino ianareo. Angasitrana ny teknisiana ny mpanao gazety ireo pakasary ny arany salata ao anatin'ity fotoana ity ny tenanay dia mirary soa amin'izao alina izao mametraka ny fotoana ho amin'ny manaraka indray samy io tainy Andriamanitra.